resaky fa manamafy ny tenany teo aloha hoe efa tonga eto ny tompona ndraiky nisatsika aziny ary tonga amin'ny ivonlanona isika zao zay isin'ny fandraisam-tenana ihany koa eo amin'ireo tompona ndraiky nisatsika aziny ko dia tsy lava resaka ntsony fa eto amin'ity toerana ity dia misy ny ray aman-dreny mampandroso zao lanonana izao anisan'ny tompona ndraiky voalohany ihany koa izy amin'ny régional Antananarivo mandroso ianao ray aman-dreny filoha régional'ny fiangonana Apocalypse eto Madagasikara eto amin'ny faritra Antananarivo andray fitenenana izany dia miarabantsika tsirairay avy ny tenanay eo anao ray aman-dreny pasteur Mayol izay filompanorina ny fiangonana Apocalypse maneran-tany eo koa anao ramatoa Orela Mayol izay tonga etony eto amin'ity fiangonana Fube Abomarina ity sy ny ankonanareo reo koa anareo be ny tanàna eto ambavady tokana sy ny mpiara-miasa aminy ao koa ramatoa lehibe amin'ny fokotany eto Ambomarina isika rehetra izay mpiara-miasa ao amin'ny birao national izay mandrafitra ny fitantanana ny fiangonana Apocalypse maneran-tany na isika rehetra avy any amin'ny régional maro samihafa manerana n'ity firenena ity isika vahoakan'Andriamanitra rehetra hatramin'ireo avy amin'ny larenao sy ny ampitan-dranomasina rehetra fifaliana ho anay miarabantsika tsirairay avy nahatratra izao fotoana lehibe izao izay manatantara eto anivon'ity firenenantsika ity sy maneran-tany satria mbola tazana eto koa ara ireo tompona ndraikitra teknisiana sinozy arabaina ihany koa tonga somatsara eto miarabanareo izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia fifaliana trano no anononana fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany feno ambiampo ho amin'izay dia tsirairay avy ary misaotratsika rehetra nanoana izao antso lehibe izao eto am-piandiana dia ao ihany koa tsika raha rehetra izay mitovy saraka amin'ny teny izay tompony teny avana ny fitenenana isika zany maleo malasa izay manam-pahaizana ary tsokombolo amin'ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra tsika anabavy kitapon'ny fonosana mitondra folovolana kibo iteny eto amin'lohantsika ny tenanaika dia manao azafady indrindra azafady satria arak'ilay teny ny mpikabary manao hoe fanakaiza ity azo tatonala no itia zozoro mandeha ataontsika teana koa resina fanetetena lehibe satria teny nomenaka mahatsoko fa raha tsy nomena dia mahasolava tiaka mafitsika voninkan'Andriamanitra manarakaraka an'izay indrindra dia faly izay mandray antsika rehetra satria andro lehibe ny andro anio eto amin'ny régional Antananarivo manokana indrindra ny eto amin'ny Fube Ambomarina dia anisan'ny mahazo tombotsoa voalohany amin'izany fitsanganan'ny fiangonana lehibe eto Ambomarina izany amin'ny fitsanganana izany fiangonana izany etoko dia anisan'ny gokany mamy amin'izany ny commune ho avy eto ny mpizahatany satria ho vahoaka maro mitsidika nyity fiangonana lehibe ty rehefa tonga tonga itsanganana izany ho vita daholo io lalana rehetrarehetra io satria iseho amin'ity tanàna ty voninahit'Andriamanitra ka eto am-piandohana dia fisaorana lehibe no atolotra indrindrindrindra ho anao ray aman-dreny pasteur Mayol izay anisany mitahin'Andriamanitra nomena ny fahasoavana lehibe ary tsy ny kely soroka fa niazakazaka nanatanteraka ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto ilay tompo manakare-pahasoavana andreo mombanao ray aman-dreny sy ny ankonanao amin'ny mahatondehibe any azy koa dia misaotratsika rehetra izay avy amin'ny lafivalon'ny nosy tonga eto tsy tonga teto fotsiny fa efa nitondra satria anisan'ny nandrafitra nahatanteraka izao fanompiana ty fiangonana lehibe ty izao dia isaorana isika rehetra izay nafiko fotoana tonga somatsara teto ny tompony ombantsika tsirairay avy tsy ho lava ny teny fa atao fo ihany ny any teninay dia mirary soa atsika tsirairay avy
mirary soa an'ity firenena malagasy ity indrindrindrindra man'izao fiangonana apokalipsia eto Madagasikara izao. Engany mba ho vita soma tsara ity fiangonana lehibe ity. Ray aman-dreny, ny andron'ny lanitra tsirony tany any ho aminao sy miantonanao soatsika rehetra voakan'Andriamanitra tapavory any soma tsara eto. Izay ny teny foy azonay nambara tamin'ity anio ity makasitraka makatelina tompolahy sy tompovavy. Dia ampandrosoina ny filohan'ny fokotany Ambohimarina andray fitoerana foy ihany koa amin'ny Vonaka izao zany maherahantsika amin'ny fitoerana izao. Pastor Mayola mivady andriamatoa be ny tanàna ny commune Ambavady tokana. Ianareo mpiara-miasa eto amin'ity fiangonana Apokalipsia eto Madagasikara ity. Ny vahoakan'Andriamanitra faly dia faly tokoa izahay fokotany eto Ambohimarina miaraba anareo hatrazao asaramanitra izao. Manao anadao tompoko. Raisinay ho voninahitra lehibe ny fiantsonanay ary dia isaoranay indrindra ho anareo rehetra manatrika eto izany. Faly tokoa izahay satria tena zava-dehibe ho an'ny fokotany Ambohimarina ny joroa izao fiangonana eto Ambohimarina izao. Ary fahafantaranay azy dia ho fiangonana tena lehibe tokoa izany. Ka dia raisinay ho voninahitra rekany ho tanteraka tokoa ny faniritsika rehetra. Ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary koa fampandrosoana ny fokotany sy ny commune Ambavady tokana ity. Efa voalaza teo hoe betsaka ny zavatra iseho zany ho fanatsarana ny manodidina dia engany tompoko ho tanteraka tokoa izany ary dia izay vonina hiasa mandrakariva ho anareo fiangonana Apokalipsia eto Ambohimarina. Tsy manana teny le betsaka olona zaina hafa dia firarian-tsoa indrindrindrindra ho anao Pastor Mayola anana herim-po herin-tsaina ho ampian'Andriamanitra mandrakariva ianao amin'ny fanatotosana ny zava-dehibe eto amin'ny fiangonana ity ary dia mahereza daholo isika vahoakan'Andriamanitra. Satra tompo. Ya, ny voalohantena dia fiarabana antsika rehetrarehetra indrindra ianao Pasteur Mayola, ianareo mivady, ianareo komity mpanomana, ianareo tompon'andraikitra rehetrarehetra ato amin'ny fiangonana Apokalipsia eto Madagasikara. Ny voalohanteny miarahaba tratran'ny taona 2024. Ya, eto ihany koa dia tsy adinoko miarabanao andriamatoa be ny tanàna na tanety kely olona mpiray finoana ato amin'ny fiangonana Apokalipsia ihany koa izy tonga manotriny eto dia arabaina manokana miaraba ihany koa ramatoa filoha-pokotany Ambohimarina makasitraka anao ihany koa tonga manokana teto androany. Ianareo birao mpanatanteraka rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana Apokalipsia eto Madagasikara miarahaba tompoko ianareo namana avy any Dinambato satria raha nanontany ny tompon'andraikitra teo dia ny fiangonana Apokalipsia tompoko dia tsy eto Madagasikara fotsiny fa efa manerana izao tontolo izao. Dia misy solotena tonga avy any La Réunion raha tsy diso ako tonga eto. Eo ihany koa misy ireo mpiara-miasa amin'ny fiangonana Apokalipsia eto Madagasikara dia misy zany zareo avy any Chine any na zareo chinois zany misy tonga eto dia arabaina daholo sika teto. Manarak'izay dia misaoran'Andriamanitra mandrakariva sika satria ninona tokoa fikasantsika ninona eritreritrintsika amin'ny maha-olombelona raha tsy izy Andriamanitra ao ambony nanao an'izao fotoana rehetra izao dia zava-poana avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Dia misaotra azy sika ato anatin'ny fiangonana Apokalipsia eto Madagasikara. Misaotra azy satria mena ny datin'ny 10 Janoary 2024 ity.
androany dia everiko fa fotoan-dehibe tokoa anamarika n'izay fijoroany fiangonana apokalipsy eto Madagasikara zay. Roapolo taona no niforoana ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Aty amin'ny taona 2024 sika zao dia androany no ametrahana ary ametrahana zay atao hoe vato ho fototro ny fananganana zay fiangonana apokalipsy eto Madagasikara zay. Araka ny fanamariana teo dia ity no fiangonana ho lehibe indrindra raha tsy diso eto Madagasikara sy everiko fa nao aty Afrika Ray Manontolo agny dia ity fiangonana apokalipsy ity no fiangonana ho lehibe indrindra. Dia miara-paly aminareo ihany koa izahay tompony andraikitra ao amin'ny fokontany ao amin'ny commune eto Ambavahitokana. Miarahaba anareo manokana noho izay ataoko hoe matoy anareo tonga aty amin'ny 20 taona zay dia noho ninona zay noho ny fijoroana tsara tao anatin'izay fiangonana tarihan'ny pasteur Mayonla izay. Ho ampitombony 100,000 indrindra mba hanananao fahamasinana mandrakariva olohan'izay fiangonana apokalipsy eto Madagasikara izay. Ho antsika pilo ato anatin'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia tsotra ihany koa ny teninay be ny tanàna miaraka amin'ny tompony andraikitra rehetrarehetra everinay fa fifaliana lehibe ho anay mpitondra fanjakana eto amin'ny commune Ambavahitokana ihany koa ny fijoroany zao fiangonana apokalipsy eto Madagasikara ato anatin'ny commune Ambavahitokana zay adidiko izao. Dia mitsodrano anareo ihany koa manana finoana mandrakariva fa rehefa ao amintsika izay finoana izay tsy misy zavatra tsy ho vitantsika bory. Tsy ho lava ny teniko fa dia mitsodrano tompoko maleova mahalasana dia mino izahay satria amin'ny mampitondra fanjakana moa dia manararaota kely any amin'ny fotoana ohatr'izao hoe mino izahay fa afaka hifanomitanana tsara ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara sy ny commune Ambavahitokana fokontany Mbomarina tsy ditsaidiny satria eto miorina ny fiangonana dia mitsodrano antsika rehetrarehetra maro koa izay raha mindary satria andro lehibe ho an'ny fiangonana apokalipsy ny andro androany andro daty mipetraka ho tantara mandrakizay ny datin'ny androany 10 Janoary 2024 dia nino izahay fa fety fahasambarana ho antsika rehetrarehetra pilo ato anatin'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara ny andro androany. Makasitaka tompolahy, makatelona tompovavy, misoratra Bentanana Ambavahitokana dia matua Antananarivo ande miatsy Brino ande matua bentanana ny Antananarivo Ambojoky Rakotongirina Justin ianareo raha matua filohan'ny fokontany Mbomarina Rasofara Ba ianareo ao amin'ny miaramiasa ny bentanana zay tonga manarika koa dia matua andeha mahasiasoa filomanana miaramiasa miaraka manontsoleko
Eto koa ny vahiny, misy vahiny izay mba lina tejery dia fantatra taty fiara-miasa amintsika ihany koa ny amin'ny fanorenana ty fiangonana ty dia misy vahiny izay mpanao trano sinoa avy any Chine izy ireo tonga eto ny miara-miasa aminazy koa sy ny ingénieur mpiara-miasa aminy koa arabantsika manokana izy ireo amin'ny teny sinoa ny tsy mivorakoraka be ya atsika pasteur rehetra missionnaire évangéliste vrai missionnaire isika loolona rehetra isika mpitondra fiangonana rehetra isika voakan'Andriamanitra rehetra isika vahiny solitena avy amin'ny faritany tonga eto ary ny teny zava-maneno sy mikarakara rehetra tadiniko ny vato miaraka amiko miaraka amin'ny zanaka tonga eto faly miarabantsika rehetra tonga maro be androany ametraka ity vato fototry ny fiangonana izay lehibe indrindra eto Madagasikara fa mbola lehibe indrindra koa izy raha aty Afrika no jerena izany isôtra dia misaotra ny ray aman-dreny ny Lola Benjamin koa ny filohan'ny fanorenana izy le nanao kasika teo izay kanjo mavomavo misy bandy iny siskaly izy zany fa bandy nanome fanazavana fohifohy mikasika an'ilay trano ivavatsika tiako marena fotsiny lay misy klassemandry misy klassemandry zany ho an'ireo zanakitsika avy any amin'ny faritany izay hianatra eto Tananarivo araky nambaran'ireo tsy misy trano ipetrahana dia misy klassemandry eo zany ary tsy ho any zanakitsika ihany fa ho any malagasy rehetra dia avy any amin'ny faritany ka tonga eto dia azotsika pitaina hoe misy klassemandry na hianatra ny université izy na any amin'ny lycée fa isy sekoly koa eto ao anatin'io misy sekoly ihany koa izany dia isy karazana fampianarana hatrany amin'ny informatique ao zany hatrany amin'ny gestion économie ary hatrany amin'ny terminal ho an'ny mpianatra akabaka satria misy efitrano maromaro ny efitrano misy efitrano fisakafoanana ihany koa mazava ho azy misy espace zay nresahany teo efitrano lehibe anaovana fety tahakan'izao fa azo anaovana mariazy koa dia ho atao an'ny olona rehetrarehetra ihany koa izy io raha anao mariazy lakamisy ianao zany raha anao mariazy zoma ianao zany na lahady dia ho atsika rehetra tsy mivavaka apokalypsy ihany fa tahaka ny espace rehetrarehetra ho an'ny rehetrarehetra ka afaka miditra ao daholy satria ho an'ny malagasy io dia malagasy rehetra dia afaka miditra ao zany anao ny fanambadiany zanany na anao fety satria atsika malagasy izavatanasangana dia isorana atsika ratsiraray avy amin'ny fandraisantsika andraikitra tsiraray avy Sira Castello tompo lehibe nareo ka tsy azo may ateny raha izao fahatongavantsika maro be izao kosa dia tonga amin'ny faratapony fitiavana ametraka an'izao satria tsy itsika eto mbo marina ihany fa hatrany amin'ny vahiny hatrany La Réunion hatrany Chine tonga eto daholo tompona andraikitra tora fanjakana tonga eto mba hiatrika ty fametrana vato fototra ty koa dia mahafaly anay mivady manokana ny foibe nasionaly foibe maneran-tany ny mitondra fakasana atsika satria raha natsoana isika dia tsy tseratra nasesiky ny kotoka tsy fandraka nasesiky ny fively tsy angadomondro nasesiky ny zarana fa dia sitrapoa nasesiky ny fitiavana natongavantsika maro be tonga dia ometsika voninahitra Andriamanitra izy ka noho izany dia mitsodranotsika rehetra zay andray anjara amin'ny fandrenana ny fiangonana mba tsisy arary mandrisy ny fotoana afitany fiangonana ray amanontolo
Mariko fisaoranay zany rehetra zany a dia anao hira zay mivady a fakasana atsika rehetra. Fool
Dokotera zao menaka vatofototra ny fiangonana Apocalypse. Madame Pasteur no nametraka ny ciment voalohany dia ametraka ny ciment tio vatofototra firenen'ny fiangonana maneran-tany eto Ambomarina, Antananarivo, Madagasikara. Ary ity vatofototra ty ane dia tanteraka eto ny fikasan'Andriamanitra. Amen. Izay mandray atao vintrano dia ho akasitrahako izany. Ary zany trano zany dia tsy maintsy atao lehibe indrindra mba isehon'ny voninahitr'Andriamanitra mba ho reran'ny tany koa ny lazany zany araky ny mambarin'ny Davida mpanjaka. Izany dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levina antsangana araka soratra masina metrahana ity Ambavatokana itosy Andriatina Bruno izay no anarany andeha ho aratsika ny la telo izay ety abentanana ity. Arak'izay koa dia nisy pasteur Mayolina fitenenana taminany tsy masina tany fa ianao kosa dia raha araka ny toroteny izay efa nentinao na ditra 20 taona izay dia ianao no taminany masina tany. Fiangonana Apocalypse mba hisy hoentina Ambomarina itosy andeha ho aratsika ny telo eo ampametrahana izay simenitra miarifasika izay. Andriamanitra ny tompony asa dia angatahantsika Andriamanitra mba hanampy antsika atotosa izao asa vavana hatreto izao. Amen. Zay nametraka ny international aloha sivotany manaraka ny secrétaire général maneran-tany Apocalypse ny olona ravelona antenaina James Sapara no ametraka aty tanana ihany koa amin'izao fametrahana vatofototra ny fanorenana fiangonana Apocalypse Ambomarina itosy izao. Izahay olona ravelona antenaina James Sapara, secrétaire général national eny maneran-tany ny fiangonana Apocalypse eto Madagasikara no sady mpianatra voalohany ihany koa ny bokin'ny Apocalypse mametraka an'izao vatofototra ny fiangonana lehibe fohibe maneran-tany an'izao fiangonana Apocalypse eto Madagasikara izao. Ataovy ny tranoko dia akasitrahako zany hoy Jehovahandriamanitra voninahitra ane dia ho azy rehetra. Izao dia ny flou régional n'Antananarivo eo ny fiangonana Apocalypse ny olona Tsirao Vincent no mametraka indray ny tanana fahatsangavana ny famerenana izao fotodrasasa lehibe aty amin'ny faritra Afrika izao. Andeha ho aratsika ny telo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina ahitana fahasoavan'Andriamanitra izay efa nitahin'ny fiangonana Apocalypse maneran-tany tsy hiala amin'izao fiangonana izao. Ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra kosa dia hirotsaka amin'ny fiangonana iray manontolo ka izany herin'Andriamanitra zany dia tsy hiala amin'izao fiangonana izao amin'ny fotoana rehetra sy ny vatana rehetra ny ray mandeha pasteur mitarika ny fiangonana. Izay ny telo izay régional n'Antananarivo eo ny asa iny anaovany tena mavesatra indrindra tafapetraka somatsara izay vato angeza izay
lehibe izao fanamboarana fanomboana izao fiangonana fanamboarana ny fiangonana lehibe dia lehibe izao teny fohy izy andeha hoarahantsika dia amin'ny aran-jesosy zany no ametrahana zao fototra anomboana ny trambandrevandry lehibe zao ho azy nvoinahitra singera fitany rehetra posale afiginana manontolo ary rena ty zany asa fa tsy zao fiandohana zany izay ny teny fohy Amerika kita nak kursi pacar gua mana? Bila memetrakan apa kamu tegas yang tegas sekali ya tadi tegas saja rai tegas rai bayi saya saja dia warat sikit di tempo itu guna nak kita salah saya amni sakaf zena man fiangonana bairana amin'ny sakafo amin'ity androany to debe fotoana volamena fametahana vasototra ny fiangonana eto Vomarina ity miaraka amin'ny ireto fotoana fatakana ireto nisy olo tena eran'ny Madagasikara ihany koa dia atsofrano ny sakafonay tondro fosy fahasalamana ho anay dia zao fiarahana amin'ny sakafo zao ane dia tsy ho eto ihany fa hisantana ny fiarahana ny sakafo hatrany an-danitra koa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Andiara to tsika hira we hira za tsika fa tsika tena apokalipsy ary fiara am'izany hoe tsika tsiraka miaramila tsika apokalipsy na tie menaka pasay tiduhu na misy ady wanda na tipades patira sipada apokalipsy na tie pasay tiduhu na misy ady wanda na tipades patira sipada Kegunan nga apokalipsy sa mangyayang dami Kegunan nga mitsuro pangatanan bantang Sinyalukat sinangabat kabuk na lugu Sempitarangan nul Nagitnas na prabuto Nagbesakan sentik Besakan pagkaala Tugtambihan dagan na kases Dadang ngala Puro funzek talenta ni Avyam Kristi Yaman Shifler Kata apokalipsy Kegunan nga dalam cuma ngajuratan cibik kebon negara sabar kebon garangap dapat garangap presa kira amar kene potengap labat laban garang kira kosenisti senile sekontar ngapai mangas kucing presa ne kabajuta kira presa isulaina senila pera ketra boka nalamatun dur nama punya pera bikin baga apokalipsy na tie sunena ketika despacito si baba apokalipsy na tie sumena dapat sa Here, let go. Apokalipsy nega, kanggun na misa. Pasam tur next sa
Sajana kange macam leteng out kali dia. Isko ano mani malak la kamu masih kedek apokalipsi karena Dewi adi andrak tujur beker banget mati kasih zandilai mesi bukasi eliminatif objektif banget lo le paradisa jam Kristi ketiga Zangare tiano zangare mankasitaka Zangare tiano zao halo skande babaka Zangare tiano Zangare mankasitaka Zangare tiano zao halo skande babaka Talata mande misikidi alani Mas mandele gilizi tieni Jesu Ayana limbwano ambarazao Alo tikande ifavaka Talata mandele misikidi alani Jesu Mas mandele gilizi tieni Jesu Ayana limbwano ambarazao Alo tikande ifavaka Zangare tiano Zangare mankasitaka Zangare tiano zao halo skande babaka Miaraka amintsika foana Andriamanitra naizanaiza misy atsika dia tena tsara Andriamanitra